Fedana tompo amintsika rehetrarehetra izay mpanaraka atranya ny pejy sy ny chaîne YouTube ihany koa izany. Androantsika somary resaka kely mikasika ny atao fiderana mba ho azontsika toyana afatra moa zany izy ity tany amin'ny émission spéciale fa enina angamba na fa efatra sika fa enina no efa niresaka mikasika ny resaka fitafina le zavatra ivelany sy ny zavatra anatiny zany tamin'ny émission spéciale farany tamin'ny herinandro isika niresaka mikasika ny tranon'Andriamanitra misy koa ny zavatra ivelany zavatra anatiny ary androany isika dia hiresaka mikasika ny atao hoe fiderana. Misy ny tontolo mpanompoana ny amin'ny testameta taloha dia misy ny tontolo mpanompoana aty amin'ny testameta vaovao, aty amin'ny fanekena vaovao. Ny fanekena taloha dia voamarika amin'ny zavatra hita maso araka nefa nyresantsika fahiny resaka akanjo, resaka sakafo hoanina, resaka andro ivavahana, resaka aza manao an'izato sy aza manao an'izaroa amin'ny zavatra ivelany daholo. Zay ny tontolo mpanompoana ny fanekena taloha, resaka vatatrano, angiona, atao tsara tarehy, resaka inona ihany koa re zay rehetrarehetra mikasikasika n'izany rehetra izany dia tontolo mpanompoana tao amin'ny testameta taloha daholo. Eto ihany ny fitoerana izay anaovana an'izao resaka famonoana ondry, resaka famonoana omby, famelan-keloka sy sisa. Fa ny tontolo mpanompoana ny fanekena vaovao kosa dia arak'ilay lazain'i Jesosy ho avy ny andro rehefa tonga ankehitriny zay mpivavaka marina ao amin'ray dia hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana avokoa izany. Ny fanahy dia ny fanahy masina, ny fahamarinana dia tsy iza fa Jesosy Kristy izany, tsy mitady zavatra hafa isika fa zany ny fahamarinana izay ambarany tenin'Andriamanitra. Ka raha iresaka isika mikasika ny fiderana dia ny zavatra izay tsikarotra ao angamba ao anatina tontolona baiboly rehefa mamaky ianao dia aty amin'ny testameta taloha ihany koa dia voamarika be mihitsy ny resaka fiderana. Ohatra zao any amin'ny tantaran'i Davida dia mpitendry lokanga dia rehefa mitendry lokanga izy dia miala ny fanahy ratsy sisa. Ohatra ihany koa zao hoe amin'ny salamo ao dia feno salamo fiderana 500 any amin'ny salamo fa 500 raha tsy diso aho izay efa fampiasan'ny maro ihany koa dia manambarana zany zavatra zany rehefa te-hana marina ny olona hoe natao hiderana an'Andriamanitra daholo ny fitaovana zava-maneno rehetrarehetra fa tsy mijanona amin'ny orga fotsiny dia miderahan Jehova amin'ny valia torifolo, amin'ny lokanga, amin'izao derahan Jehova. Zany hoe ny tontolona fanompoana ny testameta taloha dia tena voamarika tanteraka amin'ny zavatra hita maso sy azo tsapahitanana. Zay zany le izy tena marina be zany, tsy adikevitra zany zay ny zavatra nisy teo amin'ny zanak'Israely. Fa ozy kosa hoe aty amin'ny fanekena vaovao rehefa mamaky ianao manomboka satria mifanekena vaovao araka lazaiko nanomboka tamin'ny fahafatesan'i Jesosy osotronareo rehetra ity ny fanekena vaovao ny amrako manomboka amin'izany tantara zany le izy dia rehefa teo amin'ny boky ny asan'ny apôstôly dia rehefa jerentsika ny asan'ny apôstôly sy ny epistilo ny soratana rehetra dia kely ihany no fanambarana sy ny resaka mikasika an'izany fiderana izany. Dia zao no anisan'izany zavatra izay nolazainy apôstôly Paoly mikasika ny fiderana izany. Efesiana 5:7 sy 8:20 izy dia milaza tahak'izao hoe ary amin'izany ozy izy dia aoka tsy mamidivay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-pony amin'ny ratsy fa aoka ho fenona amin'ny fanahy ianareo ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny firana ary ny tonon-kiram-panahy mihira sy mikalo ao amponareo mandrakariva ho an'Andriamanitra. Mifampilaza amin'ny salamo sy ny firana ary ny tonon-kiram-panahy ary mihira sy mikalo ao amponareo ho an'Andriamanitra mandrakariva. Zao mifandeha le izy matetika rehefa miresaka hoe fiderana dia ny fiangonana taty aoriana dia nanasaraka kely ny fiderana hoe misy natao hoe fiderana dia misy natao hoe fiankofana. Fa raha ny tena marina dia fiderana daholo zany zavatra zany. Atao hoe fiderana dia fanandratana an'Andriamanitra, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ny fahazon'ny olona be deaibe ny atao hoe fiderana dia hira mihetsika, hira manetana. Dao tsika hideran'ny tompo dia nidika zay hoe dao tsika hideran'ny tompo zay dia alefaso ny bateria, alefaso ny instrument complet fa tena hitsinjaka tsika androany. Fa ny atao hoe fiderana dia fanandratana an'Andriamanitra, fankalazana an'Andriamanitra, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ary eo ny apôstôly Paoly eo amin'ilay Efesiana 5:7 dia manambara zavatra amin'izay tahak'izao hoe mihira sy makalo ho an'Andriamanitra
ao amponareo mifampilaza amin'ny salamo sy ny toniky ira-panahy ny fideranan'Andriamanitra zany raha lasianabavy de zavatra mitranga ao anatin'ny fo fa tsy lay zavatra miseho ety ivelany le zavatra miseho ety ivelany raha mihiry ianao fantatro fa marotoko reo ira tsara tsy afaka ambavanao raha manao an'izay ianao le zavatra ivelany takizay te tsy zay ny atao hoe fiderana fa zay ny atao hoe fanehoana fiderana na ny atao hoe expression de louange faneho-piderana ny fiderana de miainga avato anatin'ny foko de asehoko amin'ny alalan'ny vavako faly ako any anatin'ny foko any te hideran'Andriamanitra ako mankalaza azy manome voninahitra azy mitsinjaka ny any anatiko any de asehoko ety ivelany am'izay izay fifaliako sy fitsinjako izay ka ny ety ivelany dia fanehoana fotsiny ihany fa ny ao anatiny any atao hoe fiderana rehefa mideran'ny tompo a zany de ny zavatra ny anitra manitra ny fanatitra manitra fanatitra ankasitrahana ny anitra manimpofona izay tonga eo anatrehan'Andriamanitra de tsy izao mihira mety tsara mety tsara zany hoe feo voalohany de mety tsara mihitsy raha feo voalohany feo faharoa tena tsisy mivalana mety tsara daholo ny clé ny akoro ny ina moa izy ty manaja ny resaka temps rehetrarehetra solfa solfe sisa rehetra mety tsara tsy zay ny atao hoe fiderana raha zay mantsy ny atao hoe fiderana de zao le olona mamalana be tsy fantatra feo fadimy fa enina sa fa folo reny tsy tao anatin'ny note ny sasany ray miainga feo voalohany izy vita ny couplet anankiray na ny atsasaka couplet na ny apa-efatra couplet mivadika faharoandray izy any mbesondray izy mamely avy eo tampotampoka eo izy miditra voalohany ray tsy fantatra tsony hoe tena ahoana de ny dikan'izany zany raha ohatra ka le feo ivelany atao hoe midera raha ohatra ka le fanehoana ivelany atao hoe midera an'Andriamanitra de misy ny olona atao hoe tsy mahay midera an'Andriamanitra satria izy de mamalana be raha ohatra ka zava-maneno maro isan-karazany atao hoe midera an'Andriamanitra dia rehefa tsy misy zany zava-maneno de tsy afaka midera an'Andriamanitra isika raha ohatra ka feo avoaka ny atao hoe fiderana an'Andriamanitra de misy karazana olona mona rehefa manompo ny tompo tsy voatery ho sitrany zany zavatra zany mety ho sitrany zany mety tsy ho sitrany zany fa ny olona mona ve zany na ny olona marenina ihany koa de tsy mahafaka ny idera an'Andriamanitra tsia ny tenin'Andriamanitra de manambara fa na ny zava-boary rehetrarehetra ary midera an'Andriamanitra daholo ny rivotra midera an'Andriamanitra ny zava-maniry midera an'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ny etsaha ny zava-boary rehetrarehetra midera an'Andriamanitra daholo satria natao hoe fiderana an'Andriamanitra de zavatra ao anatin'ny foko afaka midera an'Andriamanitra na ny ambony busy ary ao anatin'ny fanahiko afaka midera an'Andriamanitra ary zay indrindra lazain'ny apôstôly Paoly mifampilaza amin'ny salamo sy ny toniky rampanahy ao anatin'ny resaka ka mihira sy mikalo ao amponareo ho an'Andriamanitra tsy ilay ety ivelany no inona fa lay ao anatin'ny zava-dehibe ny problemantsika olombelona mantsy de zao ny ty ivelany ihany ny atsika ny tena iazakazahantsika sy olomaizatsika tera an'Andriamanitra de tena mahany ery tena ary rehefa tsy misy zava-maneno ao anatin'ny fiangonana de ohatra maimaina ho le fiterany ohatran'izao ay efa zao lazaiko anao de ao anatin'ny fony atao hoe fiderana na inona na tsy misy zava-maneno na mahay mihira na tsy mahay mihira na ahoana ny olona rehetrarehetra dia afaka midera an'Andriamanitra avokoa ary zao no tiako lazaina anao na tsara tare taky ny ahoana ary ny fitrangany eto ivelany zay lapitsiny mihitsiny fa be debe ny olona ao anatina groupe de louange ao anatina antokopihira maro isan-karazany tena mirafitra tena mandeha milamina tsara daholo araka le lazaiko teo hoe voaja tsara daholo ny clé sy ny sisa rehetrarehetra tatoato moa zany tao anatin'ny 20 taona tatoato de nalaza mihitsy ny ty manangana groupe fiderana sy namany rehetrarehetra zay moa zany fomba fiantso anazy fa ny zavatra fantaniana hoe manao ahoana kosa reny fon'ireo zay atao hoe mpidera ireo hoe tadidio tsara fa ny atao hoe fo midera voalohany indrindra de fo voadio ny rany Jesosy fa tsy misy dikany zava-poana amin'ny Amosa zay fanresako tamin'ny farany Amosa 5:5 de milaza ny tenin'Andriamanitra hoe makaleo any hiranareo izy ary matovoka ny faneno ny lokanganareo zany hoe Andriamanitra
tena leony amin'ny zavatra izay ataony Israely. Satria ny antony dia zao, ny ten'Andriamanitra manambara hoe Andriamanitra mipetra eo ambony fiderana Israely, dia inona zavatra nataony Israely? Ay, fiderana moa zany ny ataony no ilain'Andriamanitra, antaontsika hidera. Ay, mila fanatitra hodorana hoy ny Andriamanitra, mila fanatitra mila emboka manitra hoy ny Andriamanitra, mila zao ohatra isa ataontsika zany rehetrarehetra zany, fa ozy Andriamanitra hoe makaleo azy zany zavatra zany. Satria maninona lay ivelany midera, lay fanatitra atao, lay fombafomba maro isan-karazany tanterahana. Ao amin'ny Isaia 9:20 izy mbola miresaka ihany koa mikasika ny fifadikanana. Lay olona dia mampahory tena, makalaverina izy dia mitafy lamba mailailay izy dia mitomany sy mitaraindren'Andriamanitra zao hoe zao ozy Andriamanitra hoe tsisy ilako an'izany resaka reo rehetrarehetra zany inge. Na maneno takinina, na mahay mitendry takinina ary mpitendrinareo, fa ny fonareo tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy, makaloiloy zany zavatra zany. Dia tahaka zany raha lasanabavy, melohany anaovanao sy kalonao za tsy miteny mihitsy hoe ratsy ny manao feo tsara, sanatria mandrakizay anie izany. Za tsy miteny hoe ratsy na tsy ilaina ny instrument complet, sanatria mandrakizay anie izany. Zahay midera ao anatin'ny fiangonana dia manana mpitendry, manana mpihira, manana ny instrument izay ampiasaina ao anatin'izany, fa tsy zany reny zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Raha te asitraka eo anatrehan'Andriamanitra raha tianao marina tena fiderana no fijerin'Andriamanitra ny zavatra ataonao, teboka voalohany indrindra, ity fo ty mila voadio ny ran'i Jesosy, ity fo ty mila hitoeran'i Kristy. Ary zay ny fiderana voalohany indrindra, rehefa tafatoetra ao Kristy, rehefa voadio ny ran'i Kristy io, zay ny fiderana voalohany indrindra. Ny fiderana faharoa dia miainga avy ao anaty ao lay izy, lay fankasitrahana, lay fo mideran'Andriamanitra, lay fo mihira ao an'Andriamanitra, lay fo faliny amin'ny fitondran'Andriamanitra. Misy olona menomenona amin'ny fiainany, menomenany amin'ny zavatra maro isan-karazany, menomenany amin'ny vidim-bary, menomenany ao an-trano, miady amin'izao, miady amin'izao, miady amin'izao, fa tonga ny alahady. Ohatra reny tsisy ninona reny fa tena manandra-tanana, tena ay tena ohatra masina be, ohatra mendrika be sy sisa rehetra. Za tena te hilaza amin'ity androandroany ity, fa zany atao hoe mampaloiloy an'Andriamanitra zany zavatra zany. Fa ny fiderana ilain'Andriamanitra amintsika, sa zavatra tedavin'Andriamanitra amintsika dia hafa ao anaty. Ny avy ety ivelany avy eo mandeha ho azy. Ka io tsisy resaka gadona, azontsika resana ihany koa anatin'izany dia ahoana ina zany mantsiny, hitanao le problema ny zanak'olombelona ety ivelany foana ny edikevitra. Zao no gadona izay atao hoe fiderana, dia alefa daholo ny resaka rehetrarehetra, mozika klasika, milamina, mendrika tsara n'Andriamanitra, tena miady rima tsara, 1 2 3 4 valsa kosa tsy maninona, fa raha reggae tsy mety, rap tsy mety, zao tsy mety, raha vao mampiasa gitara ohatran'izao dia tsy mety, distorsion tsy mety, raha batterie dia atao malefadefaka milamindamina mahafinaritra tsara. Zay iny atao hoe fiderana an'Andriamanitra. Za te hilaza androany, ary za milaza amin'ity androandroany ity, ny iza valy na iza tezitra ialako tsiny, fa tsy zany resaka zany atao hoe fiderana an'Andriamanitra. Tsy resaka gadona, tsy resaka hira, tsy resaka tonalité, tsy resaka clé, tsy resaka ninina, fa fo mihira sy mikalo ao am-ponareo an'Andriamanitra, mihira sy mikalo ao am-ponareo an'Andriamanitra. Zany ny zavatra ankasitrahana. Ny ety ivelany ety resaka olombelona fotsiny zany. Androany tena te resaka mba ilantsika amin'izany adievitra zany, resaka olombelona zany, afaka atao zany resaka zany. Raha zany mahafinaritra anao, rapy, reggae sy sisa, afaka ataonao zany. Za tsy miteny hoe mety zany fa ozy ako hoe afaka atao zany, tsy fahotany zany, tsy fahadisoany zany. Zao fotsiny fanambaran'le teny raha iresaka amin'izany mikasika an'izany resaka gadokira, resaka mozika sy sisa rehetrarehetra zany tsika. Dia zao fanambaran'le Efesiana 5 no zaraiko taminao teo 9:7-20 hoe mifampilaza amin'ny salamo sy ny tononkira-panahy. Dia anjaranao zany mijery eo anatin'ilay izy, ino zany iraiko zany, tononkira-panahy ve zany? Sa ahoana ny akamaroan'ny hira amin'izao fotoan'izao dia hira amin'ny akapobeany fotsiny, dia tsy foana Jesosy fotsiny ao anatin'ilay izy. Na asiana resaka Andriamanitra, na asiana resaka fitiavana an'Andriamanitra, na asiana resaka fanahy masina na tsy fantatro, fa tsy tononkira-panahy akory. Ny faharoa manarakaraka an'izay, mideran'Andriamanitra ao am-poko marina ave amin'ny alalan'izany zavatra zany. Raha mpiasa hira rapo ohatra ianao, tsy fantatro aloha fa za manokana sahirana be misaintsaina n'izany zavatra zany hoe atao ahoana ny fikalo sy fideran'Andriamanitra ao am-po.
miaraka am'jo zao sarotra be zany zavatra zany mba andramo tsy haiko rehefa mandeha ny firana mandeha ny hira ndraindray rehefa mandeha be debe ny instrument sy sisa mba jereo kely hoe nytoepotsika la izy hoa tsy fady la izy tsy fahotana fa jereo nytoeponao hoe mandeha le hira niteran'Andriamanitra ave mifonao sa le démonstration na distorsion ataon'le mpitendry ny tena makasika beny any anatinao any tena oay ohatra zany ihany koa mpitendry be debe ny olona mitondra zany titre zany za mpitendry ny Jesosy fa zao mideran'ny tompo ve ny fonao samy tananao any fotsiny miaraka amin'ny démonstration zay ny zavatra fandehany inge mora malatsaka nge ty zao tontolo zao ity akamarony mpitendry de démonstration sisany atao eo za mahay mitendry batterie aiko voafehako tsara ty somary atsipoko miodina kely le baguette de rakitra indray avy eo ohatran'izao de ohatran'izao ny roulement de ohatran'izao ny accompagnement de ohatran'izao sisa zao zany zavatra zany no olomaizandraha olombelona araky ny resako taminao fa ny ety ivelany any ny andraha olombelona ny tena iolomaizana fa le mahalinana Andriamanitra tsy zany no entiny zay tianay matsiaro ny teny foana bokiny Isaia 2 am'zany andro zany izy de isy vehivavy 7 iazona ny akanjon'ny lehilahy anankiray de ilaza hoe ny haninay ihany no hoaninay ny ranonay ihany sotronay fa any angatahanay aminao aoka hotononina amin'ny anaranao zay ka fotondro maso ina moa ny dikan'izany le lehilahy ray de tsy iza fa Jesosy lay vehivavy 7 de tsy iza fa ny fiangonana izay mitondra ny anarana hoe fiangonan'i Jesosy fiangonan'i Jesosy daholo etsy heroa de zao nefa mifanambaran'izy ireo ataovy amin'ny anaranao fotsiny zay Jesosy fa zay tiana ihany ny ataonay ny haninay ihany no haninay ny ranonay ihany sotronay zany hoe zay mety aminay ihany io hoe ataonay araka zay mety eo fa zao avelao zay ampiasa lay anarana Jesosy tandre misakatsakana zany tandre mampahitana lozy zay mampiasa n'zany anarana zany fa alao zay ampiasa n'zany anarana zany de amlamina tsara ny fiainanay zany zava-misy ankehitriny fa tsisy tena mitady zay tena sitrapon'Andriamanitra marina ka androantsika raha iresaka mikasika ny fiderana de ny ato ny zava-dehibe ny ivelany tsy maninona zany rehefa okeny ato azonao le izy fa tsy tiano iolomaizana tsy tiano karohana fatratra araky ny afatritsika tamin'ny heriny ny fotsy mideran'Andriamanitra de ny instrument no atao zay ampakomple anazy malaza be ny marika ohatran'izao Andriamanitra mila ny faratapony indrindra tokony tsara indrindra no ideranan'Andriamanitra fa za milaza aminao fa ny tsara indrindra zay tian'Andriamanitra ideranao azy de ny fonao ny ivelany zany atsika samy olombelona fotsiny zany raha mahazo feokira tsara tare sy mafinaritra sy mampilona sy mampifantoka tanteraka ny mozika de natao ampifantoka ao am'le fo azonao le izy ny mozika dia mpanampy ampifatoka anao ideran'Andriamanitra fa tsy ny mozika indray ny manardianao ka mampatonga anao any mozika indray ny fonao sy ny fisainanao de adinonao ny nideran'Andriamanitra tsy zay fa ny zavatra mitranga de araka ny lazaiko ihany koa ny mpitendry lasa adino ny fideranan'Andriamanitra lasa titra fotsiny sisany hoe mpideran'i Jesosy fa ny fosiny saina ary fanahy de any am'le mozika any am'le matsiro fitendriny ihany tsy laitra de fampidogadoga eo sisany efarany tsy zany ny atao hoe fideranan'Andriamanitra fa fideran'ankasitrahana de avato na misy mozika na tsisy mozika na misy feo na tsisy feo na tsara feo na ratsy feo avato daholy rehefa okety ankasitrahany ianao na maninony ty na maninony ty rehefa tsy okety tsy ankasitrahany ianao na maninony ty na maninony ty zay mifandeha le izy rehefa okety okey ihany koa ty sady faly Andriamanitra ny faly ny olombelona azonao le izy satria afa ihany koa no maheno an'le feo mba tena okey tsara fa raha ohatra ka olona mamalana be nefa vazavaza be tena reny tena mamindry reny zavatra reny le olona avalany reny raha ohatra eo akaikinao izy miaravalana amin'eo feoanao miaravalana amin'eo miaraka vilana lasa izy no eniny sofinao de ozy hoe rehefa okety de okety sady faly Andriamanitra no faly ny olombelona zay indray ny afatritsika amin'ty androandroany ety de davy zay mahafaly an'Andriamanitra zay olomaizana mandeha ho azy ny ety ivelany rehetrarehetra samy tahiny tompo daholo mandra-piaona mandra-piresaka veloma tompoko